ho aminareo any ny fahasoavana miarabantsika mianakavy ary miarabanao pasteur Tofo. Miaraban'ny pasteur Alvarez araka izany teny izany dia ho ampitombona ho amintsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra arantsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fitahiana izay tsy mety lany mihoatra noho ny zavatra rehetra ao amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Anisan'izany itony tenin'Andriamanitra ianarantsika itony dia efa fitahiana ho antsika ny mahalala sy ny miaino ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Ny mahavariana dia ity lafo vidy indrindra ny famonjena sy ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao kanefa dia mahimahi-poana pasteur. Ny dikan'izay dia tsy misy zavatra lafo vidy kanefa omena mahimahi-poana nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra araka izany fiarabanana entinao zany dia nataon'Andriamanitra ho lafo vidy mihoatra noho ny zavatra rehetra ny namonjena antsika. Dia izany re tompoko ny anton'itony fandarana itony izay anasananao ao anatin'ny minitra maromaro kely izay mba nananay anjara aloha zany ray amin'ity andro anio ity hitoriana ny tenin'Andriamanitra eto. Ndo hivavaka aloha isika alohan'ny tena hidirantsika lalina. Raha eo dia misotranao zay satria dia afaka hianatra indray be dia be no manaraka miaino mijery an'ity fandarana ity mitorana maro samihafa. Zavatra ilainay dia zao hoe isy fitraikany aminay no fianarana tenin'Andriamanitra na ato amin'ny tokantranonay na amin'ny asanay na amin'ny fahasalamanay na ny ara-pananay. Ko mangataka ny fanahy masina hatrany hatrany le fanahy mpampianatra, le fanahy mpanazava, le fanahy masina mpitarika anay marina rehetra. Araka ny teninao milaza manao hoe aniraka ny mpampianatra ty aminareo ary izy no hitarika anareo amin'ny fahamarinana ilaza aminareo ny marina rehetra ka dia taio manoka zao fotoana zao. Misaotra tompo, amen. Numéro toko fadimia tapany faharoa no vakitsika. Zany hoe fa vakina ihany izy ty pasteur maly fa mbola overintsika vakina satria mbola ilaina ny fanazavana, mbola tsy vita zany fanazavana fa vaky teny ihany natao ka dia ho averintsika ho vakina zany izy raha lohateny dia hoe misy lohateny akoroa zany izy. Lohateny voalohany dia ny hoe ny amin'ny fanonerana raha misy manao zay mahadiso. Dia zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy 5:5 manao hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely hoe raha misy lehilahy na vehivavy manao zay mety ho fahotan'ny olona ka manao zay mahadiso amin'ny Jehovah ary meloka dia tsy maintsy hiaiky ny fahotana zay nataony izy ary hanonotra ny amin'ny fahadisoany ka nampy azy ho tonga hafaenina ary omeny an'ilay nanaovany diso. Fa raha tahiny tsy mananavana akaiky aterany ny fanoerana ny amin'ny fahadisoany ilay olona ny zavatra naterina ho fanonerana dia ho an'i Jehovah ka ho an'ny mpisorona ho fanampy ny ondralay fanavotana izay hanaovan'ny fanavotana ho azy. Ary ny fanatitra rehetra alaina amin'ny zavamasina rehetra ateriny zanak'Israely zay ateriny ho an'ny mpisorona dia ho azy zany. Ary ho azy ny zavamasina aterin'ny olona rehetra na inona omen'ny olona ho an'ny mpisorona dia ho azy zany. Tapafaharoa ny lohateny dia hoe ny lalàna ny amin'ny fanatitra no ny ahiahy. 1:10 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe na iza vadin'olona mivilika manao zay mahadiso azy amin'ny lahy fa nisy lehilahy nany taminy nefa tsy hitany lahy fa niafiny ary voaloto raha vehivavy nefa tsy misy vavolombelona hampanga azy ary tsy azo ola-tanana izy kanefa misy fiahina ao amin'ny lahy ka miahiany vadiny izy sady efa voaloto raha vehivavy na misy fiahina ao amin'ny lahy ka miahiany vadiny izy kanto tsy voaloto raha vehivavy dia hoentin'ny lahy eo amin'ny mpisorona ny vadiny ary hitondra ny fanatiny noho ny vavy izy dia kobam-bary ordia ampafolo-ny efa tsy hanidina ny dilo ilo zany sady tsy asiany didika azo mampofona satria fanatitra noho ny ahy azy zany dia fanatim-pahatsiarovana ampatsiaro eloka. Ary ampanakaiky azy ny mpisorona ka ampitodra azy eo anatrehan'i Jehovah dia aka-ranomasina amlovia tany ny mpisorona ary ny vovoka eo amin'izay toerany taberna kely dia angalan'ny mpisorona ka ataony amin'ny rano ary raha vehivavy dia ampitoerin'ny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ka arakaraka ny volondohany raha vehivavy ary ataony eo an-tanany fanatim-pahatsiarovana dia ny fanatitra noho ny ahiahy ary ho eo an-tanany mpisorona ny ranom-pangidiana zay mitondra ozina dia ampeninana raha vehivavy ny mpisorona ka hanao aminy hoe raha tsy nisy lehilahy nandro taminao ka tsy nivily niala tamin'ny vadinao amin'ny falitona ianao dia fa amin'ity ranom-pangidiana mitondra oziny ity ianao. 1:20 Fa raha mivily niala tamin'ny vadinao kosa ianao ka voaloto ihany fa nisy lehilahy nandro taminao afa-tsy ny vadinao dia
hampianiny andraha vehivavy ny mpisorona mba hiozina ka anao amin'ny hoe Jehova ny anao fiozonana sy fianianana eo amin'ny firenenao amin'ny fampifehezany Jehova ny fenao sy fampifotosany kibonao ary ty rano mitondra ozony ity dia hitra eo kibonao ka ampifotony kibonao sy ampifezaka amin'ny fenao ary raha vehivavy anao hoe amen amen ary hosorata ampisorona amin'ny taratasy zany fiozonana zany ka hosasany eo amin'ny rano mangidy ny soratra dia ampisotroina andraha vehivavy ny ranom-pangidina mitondra ozony ary ny rano zay mitondra ozona dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy dia ilay mpisorona eo an-tanan'ndraha vehivavy mifanatitra nohony ahiahy ary evaeva ny eo anatrehan'i Jehova izany ka terina amin'ny alitara dia ho rafo mpisorona fanato-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra ka hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara ary rehefa afaka izany dia ampisotroina io rano io raha vehivavy ary rehefa nampisotroina rano izy ary voaloto satria nanao zay nahadiso azy tamin'ny vadiny dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ny rano mitondra ozona ary votony kibony sady fezaka ny feny ka dia fiozonana eo amin'ny fireneny raha vehivavy nefa kosa raha tsy voaloto raha vehivavy fa madio dia ho afaka izy ka hanananaka izany no lalàna any amin'ny ahiahy raha misy vehivavy mivily miala amin'ny vadiny ka voaloto na misy lehilahy azony fiahina ka miahiany vadiny dia ampitiotra ny vadiny anatrehan'i Jehova izy ary misorona nefa zany lalàna rehetra zany aminy dia tsy anatsiny raha lehilahy fa raha vehivavy kosa omeloka pasteur misaotra ny pasteur Alvarez tsika atao anatin'izay vaky teny zay mizara roa mazava tsara ry havana malala lay vaky teny teo eto moa zany pasteur somary averitry vakina kely lay andininy fadiminy vakinao teo manao hoe ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely hoe raha misy lehilahy na vehivavy manao zay mety ho fahotan'ny olona ka manao zay mahadiso amin'ny Jehova ary meloka dia tsy maintsy hiaiky ny fahotana zay nataony izy ary hanombotra ny amin'ny fahadisony ka nampy azy ho tonga afaheniny ary omeny an'ilay nanaovany hadisona zany fa raha tahiny tsy manana avanakaiky haterany ny fanoherany ny amin'ny fahadisona ilay olona ny zavatra nateriny ho fanoherana dia ho an'i Jehova ka ho an'ny mpisorona ho fanampiny ondrolahy ny fanavotana zay anaovana fanavotana ho azy ity dia resaka atao hoe faratsiana na hoe fahotana natao tamin'ny namana ianao moa rehefa manao zay mahadiso eo anatrehan'ny namana ohatra hoe sanatrian'izany mety nangalatra ny fananany namanao ianao na nisy fahotana zay nataonao tamin'ny namanao dia mazava ho azy fananota teo anatrehan'Andriamanitra ary ny olona iray pasteur Alvarez raha tiany no voavela heliko dia ozy izy ny eo abolana valam-boroapolo andininy telo amby folo manao hoe fa izay miaiky zay manafina fahotana tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famirapo zany hoe raha tiany olona zany pasteur no voavela heliko dia tsy maintsy miaiky izy eo anatrehan'Andriamanitra itsika rehetrarehetra dia nateraka ho mpanota ozy ny salambaka amin'ny 5:15 hoe mbola tao am-boky tsika dia nitorotoroana tamin'ny fahotana rehefa nateraka ny olona anankiray zany dia mazava ho azy fa mpanota iny olona iny pasteur Alvarez ary amin'ny mahampanota azy zay dia mila famonjena ka ny famonjena dia tsy misy famonjena avy amin'ny hafa satria tsy misy anarana hafa azahoana famonjena ety ambany masoandro afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany ka amin'ny fotoana roviana ny olona anankiray no voavonjy na hoe tratrany mahazo an'izay famelan-keliko zay dia amin'ny fotoana miaiky izy ary amin'ny fotoana mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ny atao hoe fibebahana moa zany pasteur efa nazavaintsika teto foana hoe ny fibebahana na hoe mibebaka dia avy amin'ny voambolana grika hoe metanoia zany hoe miodina na manao toditry vo mihitsy ilay lalana teo aloha ka raha ny anatsimo lalanao dia ny metanoia dia izao lasa mitodika mianavaratra raha ny atsinanana ianao dia lasa mitodika miakandrefana tsy hoe manao vitesy maro sarera akory fa tena manao todika vo mihitsy lay lalana teo aloha zany zay no tonga ny apôstôly Paoly ny teny manao hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova ny fanavozana ny saina dia amarin'ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona faharoa Jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy amby folo ka hatramin'ny fito amby folo hoe fa mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no mahazo ny fiainana mandrakizay dia ohatraohatran'izany le endrika le fibebahana pasteur Alvarez nisy ohatra ihany koa fa ny antsika teto ndray andro hoe ny fibebahana dia tahaka ny hoe reny hitanao tsara angamba reny fanday reny na ireny le biby tsonjo reny fanday na biby tsonjo reny dia biby mampitahotra izy reny
ary vitsy amin'ny olona no samykitika an'izy ireny a raha ohatra no zao maka ny ambany vohatra ka mahita bibitsonso ireo na mahita fanday dia mihika ny zatovavy a eny vao mahita ny mana vonjeo ava matahotra n'ity fanday ty a dia mihikaika oatra zany satria ratsy tarehibe le fanday hitanao le fanday mena maso voasary reny dia nefa dia tadidio tsara fa amin'ny fotoana miofo fanday io na miofo bibitsonso io dia io ihany le lasa lolo mahafinaritra dia avy indray le zatovavy mahafinaritra reny maka ny lolom-boasary io dia apetany amin'ny rindrina izy io nataony mipetaka amin'ny rindrina misy ny sariny dia lolololo kely mahafinaritra be ohatra n'izany ny olona riavana rehefa atao hoe mibebaka niala tamin'ny fahotana miala le zavatra taloha dia tonga vaovao ireo a ozy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ohatrohatran'izay le izy pasteur zavatra anankiray faharoa nefa ndia ity raha ity andalatsoratra masina ety ny vakitsika dia misy ny olona zay nanao adisona ozy a dia manao fanonerana mbola herika fibebana ihany ty zavatra resako aminao ty le teo zany dia fibebanao a eo amin'ny molotra ao eo amin'ny fonao ary tena fangatana famelan-keloka tamin'ny alalan'ilay rano Jesosy Kristy tompo fa eto indray dia misy fanonerana hitanao zany hoe fanonerana zany aka ohatra kaiky tsika raha ohatra nisy mpitondra fanjakana teo aloha na mbola mitondra ka nanao kolokolo izy na nangalatra rem-pirenena nanondrana tsokosokony rem-pirenena zany hoe tena nanodikodina ny fananam-bahoaka ny fananam-panjakana ireny mpitondra ireny raha tia no vela heloka tsy hoe mitsofoka any am-piangonana izy dia mankofesy amin'ny mopera na mikofesy amin'ny pasteur mba angataka famelan-keloka dia ho afaka ny elona na hoe mody mandoalika dia ho afaka ny eloko na mody mamonjy sy fotoam-bavaka anankiray dia miaraka amin'le dépliant iny dia ohatrany hoe mpivavaka be fa ny ambaran'ny soratra masinato dia reo olona nangalatra rehetrarehetra ireo a reo olona nanodikodina ny fananan'ny firenena malagasy ireo a dia za dia miteny pasteur raha tia no vela heloka ho anina azy sy ny tarana ny faramandimby ary raha tia ny andovan'ny fiainana mandrakizay ka mbola hitony teny izy hoe kristianina dia manao fanonerana eo anatrehan'ny tompo zay anankiray zay ohatra zany reo ohatra hoe mpiasa mpanjakana ianao mety mpitsara ianao na mety manam-pahefana ianao na mpitarika any amin'ny ministera maro isan-karazany any ianao dia nanao kolokolo ianao dia jero tsara fa za dia miteny amintsika raha mbola hitsofoka any am-piangonana ianao angataka famelan-keloka ka iainy torotenin'ny pasteur am-piangonanao ary iainy fitaom-pivavahana ataon'ny pasteur isaky ny alady eo dia hiteny pasteur manao hoe hiaraka hitsangatsika andray famelan-keloka dia raisy ny famelan-keloka engany io voavela heloka ianao fa raha ny baiboly ny jerena dia reny olona rehetrarehetra eny raha tia ny famelan-keloka tsy fibebahana moa dia molotra fotsiny fa manonitra ozy ny tenin'Andriamanitra zay ny voalaza eto pasteur ohatra zany ihany koa ireo olona nisy vanim-potoana efa nananzavantsika an'izany misy olona nangataka-rena tamin'ny kalanoro dia nanan-karena ianao nangataka-rena tamin'ny devoly dia nanan-karena ianao nangataka fananana tamin'ny zazavavin-drano na tamin'ireny omby asy reny dia nikiky tapakazo tany ianao dia sotro rano na doany tany dia lalao tromby ianao na lalao andry ireo karazana asana fanary eo dia ireo no nampanankarena anao dia amin'izao fotoana izao nefa ianao ampahorin'ireo fanary eo miseho aminao izy amin'ny alina tsy mampahita tory anao izy a sanatrian'izany lasa misy zanaka ao ataony sorona ina moa le zanaka atao sorona mety maty ny accident anankiray zay fa mety misy koa eo amin'le taranaka lasa sampona misy ihany koa eo amin'le taranaka mitsatoka tsy manambady fa mijoro be fotsiny ao dia lasa hitanao lasa ohatrany hoe sorona ho an'ny devoly reny ankizy reny le ray aman-dreny tsy mahalala ty aoriana hoe inona mahatonga an'izy le taranaka ty aoriana koa tsy mahalala hoe inona mahatonga an'izao ny fiarahamonina mahita an'izy dia hoe mampalahelo ro zareo fa ny tena marina dia ity nisy fahotana tafiditra tao pasteur Alvarez nisy fifanekena tamin'ny devoly tao ary reo arena sy reo vola azo tamin'ny fanompo-tsampy tamin'ny vonon'olona tamin'ny fitaka tamin'ny alatromby sy ireo karazana alatra maro samihafa alatra ny tany-bahoaka rehetrarehetra reo no mahatonga an'io zavatra io dia raha ity boky ny lalàna eto ty no tenenina dia izao manonitra ozy ny tenin'Andriamanitra io moa anisan'ny tena nafinaritra mihitsy ny histoire ny Zakaios pasteur i Zakaios zany dia fa ho avy ny fotoana ka eo namintsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mba tena zaro mba tena resaka amin'ny Zakaios mihitsy nareo raha tena ohatrany nafinaritra mihitsy raha fijoroana vavolombelonareo satria zao izy dia mpangoroko arena mpangalatra ny tanin'olona mpangalatra ny volam-panjakana mpangalatra n'io rehetrarehetra io Zakaios izy nanao abus de pouvoir tena zay mihitsy dia tena nangorona tamin'ny tsirariny mihitsy Zakaios ary nijaly mihitsy ny olona tena nijaly ny olona fa tamin'ny fotoana nandalo Jesosy dia ozy izy ny teny ampanetretena ary fanetretena ohatran'izay ny ilana nreto-mpanan-karena na azo arena tamin'ny tsy mariny reto
fa very ianao raha ohatra ianao ka tsy mibebaka ianao satria zay ny fahamarinan'ny tenin'andriamanitra fanetretena ohatra ny zakaiosy tena nanetry tena mihitsy manao hoe raha ny zavatr'olona nalaiky tamin'ny fanambakana de onerako mampidiko mihitsy ny fananako de omeko ny malahelo tonga de jesosy mihitsy no teny manao hoe anio no tonga eto amin'ity tokantrano ty no famonjena fa izy de zanaky abrahama ihany ko ka alefa tsika zany teny mahitsy zany tsy miolakolaka tsika pasteur tsika tsy mahay miatsara vela tsika efa mitoro teny fa mahitsy zany teny zany mba hanafahana reto olona reto zay foana ho ala izy ny dokotera sy ny mpitsabo tena mahay raha ohatra ka misy olona anankiray zany izy fotoana efa voatifitra pasteur voatifitra ny teo vatako nisy bala de tadidiko tsara mihitsy nanantona mpitsabo anankiray de zao ny teniny tsy maintsy esorona io bala mitongotra io izy ka le izy tari mitongotra tari ambany tari de teto amin'ny vatapeko teto tsy maintsy esorona izy fa misy bala ao anaty ao nefa ozy maharary de ny tena sokirina manta io zay indray tsaiko aloha fa de ny sokiry manta fotsiny miantso dady ianao miantso mamy ianao miantso jesosy ianao miantso andriamanitra ianao fa tsy te alalo radoko fa poiriny io de rehefa afaka le izy de tambatambazany am'izay anao nefa ianao olondehibe amin'io de rehefa tambatambazany ianao de za io sy fa afaka asitsika tsaiko inavy le anina reny de mikatona am'izay ny ferinao de ho salamy ianao zao sy fa raha tsy afaka reny ozy de reny mitondra aretinao anao de mitondra cancer de mahafaty anao reny ka ny mpitsabo tena mahay de misikotra zay marary any am'le olona izy de aveo le olona sitrana ihany pasteur rehefa sitrana le olona za zao sitrana de le dokotera tsisy tombontsoa le dokoterany fa zany mahazo tombontsoa mbola velona malaky ty ny androany na de teo ary zay bala tamin'ny tongotro sy ny vatako zay tam'izany vanim-potoana zany de tsapako hoe mahay le dokotera zany atao hoe dokotera tena mahay ka ohatran'izany ty tenin'andriamanitra toritsika ty tsy miolakolaka tsika satria famonjena ny atao hoe ty fanasitranana tsika raha teo de ambara foana eto pasteur tsy voaka aramitsika eto tsy nisy olona nanaramatsika eto mandanonareo mitoro teny mandano zao torina fa ny fitiavany Kristiny manery anay iraka ampanaovan'andriamanitra anay mba hanafahana ny malagasy ao anatin'ny fahotana zany hoe anjara boriky mba hitahin'andriamanitra ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra izany pasteur tsindrom-peko hoe ny mialohan'ny idirantsika eo amin'ny etapany faharoa fa anaty mpanoerana araka le lazaina teo na hoe fanoerana moa zany izy tya ary mazava be ty lalàna ato amin'ny boky nomere tya andininy fafito de ozy izy hoe dia tsy maintsy aiky ny fahotana zay nataony izy ary anonotra ny amin'ny fahadisony ka nampy azo tonga avy fahenina ary omeny an'ilay nanaova diso hoe raha diso tamin'le araka ny tenin'ny pasteur to ohatra zany ianao nanimina raha lalàna taloha zany ohatra hoe nitondra taloha zany moa tsisy tomobile fa sarety ohatra noentina na hoe reny sarety noentina amin'ny sovaly reny tamin'izany fotoana zany ka hoe nandona tran'olona de narava le tran'olona dia manolo ianao satria nanimba zavatr'olona nanomba nanimba tran'olona ary raha nanota tamin'andriamanitra le olona pasteur araka ny teninao zay de efa anaty mpanoerana raha misy fahotana nataonao atao anaty baiboly ataony de misy lehilahy anankiray nanao fanaty mpanoerany Davida mpanjaka le olona araka ny fon'andriamanitra akoatra ny zaka io zay nytenenao teo pasteur dia Davida ihany koa rehefa nanisany vahoaka dia tezitr'andriamanitra ary niaiky ny fahotana Davida tamin'izay fotoana zay dia nampifidianin'andriamanitra izy inona ny tianao izy valiny fahotana zay nataonao ny fahotana rehetra pasteur anao amin'ny tompo de misy valiny avokoa ary zay tamin'ny testamenta taloha zany ny fahotana de tena misy valiny ary natram'izao atra ozy ny tenin'andriamanitra efa afatesana tambony ito dia zao ny tenin'andriamanitra de avakeka vakitsika pasteur ato amin'ny tantara voalohany toko faraky amin'ny roapolo andin'ny fasivy de zao mivaky ny teny ary io Jehova tamin'ny gada pahitany Davida mandeha ka lazao amin'ny Davida hoe zao milazainy Jehova zavatra telo anao petraka eo anoloanao tantara voalohany toko faraky amin'ny roapolo andin'ny fasivy zao milazainy Jehova zavatra telo napetraka eo anoloanao ka avy zay iray ataoko aminao ary gada nakany amin'ny Davida ka nanao taminy hoe zao milazainy Jehova mifidiana mosary telo taona va safandikanana eo alohan'ny fahavalinao telo volana raha tratry ny sabatra ny fahavalo ianao sabatra Jehova dia arety mandringano amelany tany aty alohana ka ilay anjelin'i Jehova andringana eran'ny tanin'ny Israely rehetra koa very tsara izay valiny hoentiko miverina any am'izay naniraka ary io Davida tamin'ny gada indrisy porotra loatra nefa aleoko azo ny tanan'i Jehova fa lehibe ny famondrapony toy zay ho azon'izay tanan'olona de mandikana ary amin'ny zany hoe Davida zany nampisafidian'andriamanitra ino ary ny loza tiako atao aminao noho ny valiny fahotana zay nataonao de zao ny andin'ny fahenina amby roapolo zao valiny zao vakiny ary Davida nanorona altara teo amin'ny Jehova ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatitra-pihavanana de niantso an'i Jehova izy ka novaliany tamin'ny
ny afo avy tany an-danitra zay latsaka teo amin'ny altara fandoroana fanatradorana ary Jehova nandidy ilay anjelika dia nampidiriny tamin'ny trano ny sabany zany hoe nisy arety mandrikana zany vokatry ny fahotany Davida tamin'izany fotoana zany pasteur dia zavatra raha ihany nampitsahatra n'ilay arety mandringana pasteur dia nanaovan'ny Davida ilay fanatim-panonerana tamin'ny fotoana io nanao fanatim-panonerana ary Davida ary tsy fanatitra tsy hoe couple de chair no nateriny teo pasteur hoe tsy de misy valera fa zavatra nararirary ny elan'ny Davida arakaraka le habean'le fahotana zay nataony de tahaka zany pasteur ny fanatim-panonerana nataony Davida tsy hoe zay foiny fa rehefa nanao fanatim-panonerana Davida fifonana satria de tonga le arety mandringana fa no le fanatim-panonerana zay nataony de nitsahatra le arety mandringana zany ny zavatra lalàna atao anatin'ny baiboly zany pasteur hoe rehefa mibebaka marina ny olona tsy mibebaka ambava fotsiny raha ohatra zany anao nanao trano pasteur ka le trano zany azo tamina kolikoly azo tamina tsy fantatra tamina fanompotsambony itsakana ny trano io de ozy anao mibebaka anao taty aoriana de ozy anao mibebaka fa tsy hanompo sampontsony ary nanaovako nanaovako an'ity trano ity na hoe azo tamin'ny alina ty trano ity tsy eo arodanao akory le trano fa ianao pasteur mitondra fanatim-panonerana fanatim-panonerana marary aranao ary misy valerany mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra eto any amin'ny fiangonana misy anao ary zay vavaka ny teny andininy fa sivy ny ary ny fanatitra rehetra laina amin'ny zava-masina rehetra teriny zanak'Israely zay teriny ampisorona dia ho azy zany hoe any amin'ny fiangonana any amin'ny toerana misy fivavahana ampisorona any amin'ny fivavahana zay misy anao hoentinao any le fanatim-panonerana hoe ty tompoko mariky ny fibebahako mariky ny fonoko tahaka ny nataony Davida tamin'izany fotoana zany de nitsahatra ny arety mandringana de be dia be ny olona pasteur amin'izao fotoana zao anatina problème be anatina ady anatina zavatra mikorotana mampivady atoa ao anatina fahaverezan-kevitra ao anatina olana tsy haivahana zany fa olana tokana ndreo de misy fahotana tsy fantatra eo tany ambadika tany misy fahotana mety adinidinao ny vaholanao anao na izy amena amity na izy anao na manam-pahefana anao na manan-karena anao na mahantry anao na tsy mahantry anao fa tsotsotra anao na eo ihany fiainanao de zao manaova fanatim-panonerana ho an'i Jehova pasteur zay no ananana antoka indrindra amin'ilay famelan-keloka pasteur satria ty resaka resantsika eto tia tsy resaka hoe ento aty ny volanao fa tia de tena le hoe amonjena ny fanahtsika satria ny volany mety ho leviny ary atao in'Andriamanitra ina moa le vola fa ny marina singa anankiray zay maharary ny fon'ny olona mariky ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra tadidika tokoa nao any tantaran'ilay vehivavy anankiray ao amin'ny jaona toko 12 rehefa nanantona an' Jesosy de menaka lafo vidy no nentiny teo atongotry Jesosy Kristy tompo lafo vidy io i vehivavy io de vehivavy mpivoary-tena mpijangajanga dia tsy ampy fotsiny le hoe nibebaka fa tsy voary-tena tsony fa fantatry io raha vehivavy mihitsy hoe ny volany hoaniny na meloman'ny zanany na mety hoe nandoavana ny ekôlazy dia tamin'ny fivarota-tena de rehefa nanatona an' Jesosy izy tsy hoe za tsy voary-tena tsony na za tsy voakalina tsony miala tsy indrindra am'le fiteny fa tsy afa-po mihitsy ratsy nanao ale fanonerana teo atongotry ny tompo dia tena nankasitrahan' Jesosy mihitsy pasteur zay fanolora-tena le raha vehivavy zany hoe mariky le fibebahana le menaka nararaka teo amin'ny tongotry Jesosy Kristy tompo de aveo ny fa fanotamin'ny volondohany zava-dehibe zany ary ny amataranao fa mibebaka ianao de zao misy zavatra maharary anao na foinao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy ozy manohitra ny nofo ary nofo manohitra ny fanahy mifanohitra izy roro zany hoe ny tian'ny nofonao de atonga anao ho very fa ny tian'ny fanahinao de ho vonjena zay io ka le marary am'le nofonao afindranao aty amin'ny ara-panahy de manaiky ny ara-panahinao am'izay fotoana zay de vonjena ny ara-panahinao mitafy famelan-kely koa am'izay vanim-potoana zay ohatraohatran'izay le hoe fanatim-panonerana io moa araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo tsy hoe zavatra tsy hoe misy nangalarinao ohatra 8 milliards dia akokelina 75 000 ny ataonao fanatim-panonerana tsisy ilan'Andriamanitra an'izany tonga de aloha tsy manao izy fa zavatra tonga de fetsarambela tsy zany valeur nangalarinao 8 milliards nefa 75 000 ny ataonao fanatitra tsy zany pasteur tena tsy mety mihitsy zany eo anatrehan'ny tompo takiny baiboly eto hoe avo fahenina avo enina eny zay mihitsy ny tena izy eto avo enina eny zany hoe misy valeur an'le izy dia
matony baiboly miteny an'izany pasteur de te amela ny heloko ny olona zany famelan-keloka zany eo ambadika le izy fiainana mandrak'izay eo ambadika le dina koa le famelan-keloka tsisy resaka indulgence am'izao mariky ny fibebana ho ale izy mariky ny fibebana hoe za tena mibebaka marina eo anatrehan'ny tompo satria be dehibe ny olona mibebaka de tsy mararary am'le fibebana de mamerina indray izy avy eo satria ohatrany to mety ihany hoe ary to misy fiangonana ihany manaiky an'le fibebako na de olona tsy marina za fa ny fibebana indre mandeha tsy miverina ary arahana tena hoe fanapakevitra entitra sady marary no saraka amin'ny zavatra nahazatra anao kanefa tsy maintsy ataonao zany zay le amin'iny hiditsika ato amin'le fanatitra no iaya sady maraparana ihany koa eto moa zany zavatra resahana eto raha tsolontsika amin'ny akapobeny de zao miresaka mpivady izy eto ohatra hoe misy lehilahy anankiray nandehananao mission nakany Majunga de raha vehivavy rery ny teo de nisy fiarahamonina ny teny nanaman'le lehilahy ny teny manao hoe nivadinao ohatra nisy niaraka taminy dia tsy maintsy manam-porofo aloha le raha namana aloha mitora vavolombelona le soratra masina amin'le zavatra mampiay azy zany tsy tonga zany de misaraka tandremo tsara zay eo zany ny fampitandremana be mihitsy satria mety tsy marina le izy araka le voalaza amin'ny baiboly eto le zavatra mampiaya eo mantsy ndray misy vehivavy ohatra tiaka an'le rangahy any ambadimbadika any de endrika indray an'le vadin'le rangahy na menakarama olona mihitsy hoe nivadinao ane niaraka taman'olo le nefa ivadinao io endry be manajanao mikarakaranao de reny zany tandremana tsara ary tsika moa de mampianatra foana ry pasteur Alvarez hoe rehefa manapa-kevitra de tandremo foana manapa-kevitra amin'ny fahatezerana rehefa tezitra aza manapa-kevitra fa rehefa tezitra andana mivoaka ny antokotanina misotora makatsika de andana matory fa ny fanapa-kevitra anatin'ny fahatezerana de mitondra nenina mety tsy azo ivalozana intsony be dehibe ny tokantrano ny saraka atao anatina fahatezerana tsy nandinika satria ny tena marina tsy ny fona eny mandinika fa ny saina de ny sainao zany no mandinika hoe inona ny tokony atao dia iny fanapa-kevitra ny saina iny natao amin'ny fo fa raha ny fotsika ny tonga de manapa-kevitra de miakatra be de be dehibe ny tokantrano potika noho ny fiatanam-poa sy ny vavan'olona hoe vadinao ohatran'izao vadinao ohatran'izao nefa vadinao ary manaja be anao io koa moa zany pasteur de itenenana ny indrindrandrindra mpivady tanoranora kely satria misy vehivavy ndray de miteny mihitsy izy manao hoe ny ana lehilahy daholo ny namako zavatra tsy tokony tsy mety zany pasteur tsy mety zany hoe lehilahy daholo ny namanao fa ny tena namanao de vadinao io de namanao ihany koa vehivavy ny namanao fa raha vehivavy ianao ka hoe na lehilahy daholo ny tena namako fa hatrany ampianarana na namako daholo de mampiaya foana ianao de lasa manao fanatitra ya foana isanandro isanandro rehetra zay zany ohatra zay koa ny lehilahy de tsy de tokony loatra hitakosona be amina vehivavy be dehibe loatra hoe ity vehivavy rehetrarehetra mandalo tsara tare rehetrarehetra ty de takosonanao daholo de farany ikorotana le tokantrano ary de misy aya foana le izy pasteur Alvarez ka izay zany tsy de resaka tokantrano loatra moa le resantsika eto fa le fanatitra fa atsidika zany mba isiny le tena hoe filaminana ao anatin'le tokantrano fa any amin'ilay fianianana no idirantsika eto misy voambolana anankitelo mitovitovy atao anatin'ny baiboly voalohany le fianianana eto ndray misy an'le fiozonana ary ny fahatelo ny voady tsy miresaka an'le voady tsika aloha androany zany aloha fa iny zavatra hafa mihitsy fa ny resaka eto de hoe fiozonana andiny fahatelo amby de vaky averena pasteur ary hosorata misorona amin'ny taratasy zany fiozonana zany zay tena resaka manoroso tena zany eto afa le fianianana fa ity tena fiozonana mihitsy zany hoe tia miantsoloza ho an'ny vatany ty mba ahitana le fahamarinana de zao le zava-misy eto ohatra zany tsy mifampatoko ohatra le mpivady rahatsika hoe mpivady na ao anatin'ny toeram-piasana hoe misy entana very ohatra ohatran'izany de miozony eo daholy hoe misy izany nangalatra de zao nanaovana azy eto misy rano mangidy eto amin'ny fomba malagasy izy io de le tangena misolo tangena zay zany mangidy indrindra pasteur Alvarez zany tangena zany tena ara-baiboly mihitsy zany le hoe misolo tangena io de ampisotroana io rano mangidy io le olona miozony eo hoe za de tsy nangalatra za de tsy nanitsakitsaka ny vadiko ka miantso fiozonana fa raha ohatra ka nanao eo pisotoko an'ity de mibotsy ny kiboko de tonga de mibotsina tokoa io tonga de mibotsiny io ary eo tandremana tsara mihitsy hoe reny le aretina mibotsina kibo reny
za tsy ilaza zavatra betsaka pasteur fa izy ireny ndray zany misy resaka ozonao mety tsy de tamin'le olona mivantana fa mety le ray aman-dreny na le reny be ny tao alohan'le reniny io no ny ozonozona tany aloha tany de botsina ny zavikely aty aoriana aty tratra le fiozonana zany hoa no tena itenenana amitsika foana le hoe rehefa miteny reo olona fidio tsara ny teny anaoko ny vava amin'ny zanakao aza miozonozona foana fa eto vo miteny tonga de io tratra io pasteur zava-doza be io de le mifampitsitsina zay kolo izy eo fampitsitsika sa fampitsitsika le hoe natao hifampitsitsika sy ny sisa zay moa le resaka eto zany le fiozonany ty de misotro an'le zavatra anakiray fa io Andriamanitra ny vavolombelona tsy de azo atao loatra fa ina moa nytiany baiboly resahana ane de zao tsy ho tonga any am'le fiozonana mihitsy fa nytiany baiboly resahana de mifandray am'le lesona teo aloha rehefa nanoty anao tonga de mibeba fotsiny tsotro zao mitsora ny marina eo anatren'Andriamanitra de mangatafa melan-keloka dia Andriamanitra hamela ny eloko ao am'izay vanim-potoana zay satria io zany le misy aretina tsy hitany mpitsabo mihitsy hoe ina mahatonga ny ty aretina mibotsina tongotra ina ny ty aretina mibotsina tsinay ina ny ty aretina mibotsina kibo be ty ina ny ty le hoe misy ho efa nazavantsika teto misy ny atao hoe oma miadana cancer fa misy ko mitombo miadana zany hoe mitombo de ngeda be io olona io le olona tsy mihinan-kanina nefa ngeza be de mahagaga io olona koa tsy misotro rano nefa feno rano ao manatiny de ponctionnena foana izy de misy rano ihany hoe aveza ny vinio rano resaka avy am'ty io pasteur Alvarez ary tsy maintsy Andriamanitra ny manafaka an'io tsy maintsy Andriamanitra ny mamonjy an'le olona raha tian'le olona no sitrana sy ho afaka pasteur sady mamaraparana everenao kely le fanazavan'ny pasteur le fiozonana teo be deabe tokoa ny olona mizonozona fahatany pasteur manozona ny tena rehefa le miresaka reny le hoe tena ohatrohatra zao le fiozonana ataon'le olona tena mahaverezana any amin'ny elo misy raha nanao an'izany zavatra zany marina tokoa fa mety tsy nanao ianao tena fahotana mahafaty tena sady manangatanana fotana mahafaty de hoe mahafaty anatra mivaro aniko mihitsy ozy izy tena be deabe ny fiozonana atao rehetra amin'ny taranany ny vatiny nefa zavatra tsy de manahoana le izy zavatra tsy de misy valeur de manao nefa fanozonona ka le izy raha sendra nanao ianao am'ireny zavatra eny ka ianao nefa manozonozo tena ary mampivarangotsana le fiozonana ataon'le olona ndray pasteur mampivarangotsana tsy amina baiboly aza mitena zany hoe ny fiozonan'ny adala ozy izy de mampatahotra anatiny amin'ny bokyna bolana misy izy koa natoko sy dina fa na le fiozonan'le olona zany tena tsy mila manao an'izany tsika raha lasana bavy zao ny ten'Andriamanitra pasteur hoe aoka ny tenareo rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy rehefa tsy nataonao fotsiny le izy de atao tsy nataoko le izy rehefa ozy ianao nataonao le izy de araka ny teny pasteur atao hoe ibebao le izy ranabavy ibebao le izy ranabavy marina fa am'izao fotoana zao pasteur marina fa tsisy azay tsony zao fiozonana zay tsony am'izao fotoana zao ho an'ny vady atokantranao fa misy pasteur am'izao fotoana zao kristianina ianao nefa mavita manitsakitsaka ny vadinao mahatoky anao ianao koa hitan'ny olona fiarahamonina hoe mivavaka nefa ianao mavita manitsakitsaka ny vadinao tena zava-doza mampatahotra zany ianao ty fantarany ty anao am'izao fotoana zao de mibeba ianao am'izao fotoana zao miala amin'io raha tsy fanaonao io anao fa tsy ny fanamarina tenanao akory no afaka anao fa fibebana amin'Andriamanitra ary zao mahavarina an'le fiozonana eto pasteur misotra le rano mangidy zany le olona ka tsy nanao le raha matoa de avy fotoana izy misotra ny rano mangidy de bevoka lasa mitondra fahasoavana ao anazy zany hoe le fiozonana zany de ho avaty Andriamanitra fitahinao an'le olona zany hoe ozy ny ten'Andriamanitra ny olona manozona fa Andriamanitra mita le fiozonana zany nanao marina ianao araka ty voalaza eto ty de mivaty fahasoavana lasa manananaka zay voalaza teo hoe 5:20 amty numéro toko fa 5 ty 5:20 nefa kosa raha tsy voaloty raha vehivavy fa madio de ho afaka izy ka anananaka amin'ny fotoana zany raha vehivavy rehefa hoe tena madio fitondratena de anananaka ka ianao ranabavy rehefa tonga fotoana hoe tena hoe ibebanao rahalahy raha nanao zavatra ratsy ianao de ibebao io zavatra ratsy ataonao fa ao ambadiky fibebanao io misy fahasoavana zay miandry anao pasteur ya ohatran'izay le izy raha tsorinao zany le lohevitra anakoroa teo de le hoe fibebana le fiverenana amin'Andriamanitra foana ny tena voatatin'le izy tsy any am'le manozonozo tena tsy any am'le mianina nefa ny aveo tsy mantateraka akory tsy any am'le fampitsitsika na ohatran'izany ary tsy de mahaso koa zany hoe ndao isotro tangenana isotro rano mangidy dia teo zay tena marina ny hoe ndao isotro ranom-bolamena mahafinaritra anao misy le fanamarinanao teo pasteur hoe tsy tonga de nisaraka izy reo fa nizanana lamina aloha le raharaha ary de tsy nisaraka koa après an'izay ka ohatr'izay le fanazavana le ten'Andriamanitra zany hoe le ten'Andriamanitra anie zany de fanasitranana foana fitsaboana ary ninninona ratra mety nazo anao
natao anatin'ny tokantranonao zany a na ininona koa ratsy vitanao tamin'ny fanodontokodonana ny arem-pirenena natao ampiasananao tao aminatany toeram-piasananao tao a na sanatrin'izany trano ipetrahanao io ranabavy a vadin'olona nanangana ireo tranonao io dia le raha matoa ry mitomany izy miaraka amin'ny zanany telo mianada fa ianao aty mifaly miaraka amin'ny zanakareo anankiray io satria nangalarinao ny vadin'olona dia petraka amina vila tsara tare anao fa le tena vadin'olona ry ranomaso foana dia manao aleloia sy amen ianao sady mivavaka any amin'ireny fiangonana manao an'izany reny dia ozy ianao manao hoe tena akasitrahany tompo tsy makasitraka anao an'izany amin'ny tompo fa manonera ianao eo anatren'Andriamanitra manonera tena manonera mba handraisanao fibebahana lalina eo anatrehan'ny tompo a pasteur Alvarez ka dia faranatsika eo a ny toriteny tamin'ny tiandraroanty a hivavaka ny tenako a amaran'izany fotoana zany Andriamanitra ray eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fanampanazavana izay nomenao a izay neverinay hoe somary lalindalina kely androany kanefa dia fitsaboana fanasitranana ary famonjena ho an'ny mpijery sy ny mpiaino anay eto amin'ity onjam-peo ity dia azoko antoka tompo fa ireto olona izay mijery anay reto dia andray ny famonjena misy ministra ato misy mpitondra fanjakana ambony ato misy député misy loholona misy général corps d'armée misy général de division misy général de brigade misy colonel plein misy ireo karazana officier maro isan-karazana officier généraux maro isan-karazany a misy mpitsara misy avocat misy greffier ary misy tompona andraikitry ny orinasa ambony ihany koa misy mpivarotra be deaibe misy mpanabe mpampianatra any amin'ny université sy amin'ny lycée sy amin'ny toerana maro isan-karazany mijery an'ity fandarana ity eny koa misy pasteur misy mopera misy tompona andraikitra fandrarana ara-pivavahana maro isan-karazany zao tompo mba ho tonga amin'ny lalana marina sy araka ny sitraponao ny mpanomponao tsiraray avy satria zany no ilainy ity firenena malagasy ty a zany no ilainy vahoaka malagasy dia mba atonga ny malagasy tena voavonjy ny ara-panany ary mba ilamina ihany koa ny tanindrazanay a ny amin'izany fahamarinana zany satria ny teninao dia milaza manao hoe ny fahamarinana manandratra firenena fa ny ota kosa dia fahafambaraka ho an'ny olona dia ho tanteraka aminay ny zany fahamarinany teninao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen amen mametraka ny veloma finaritra ao amintsika ho amin'ny rapitsondray miditra ao amin'ny nomery toko fahenintsika dia mandehatra ny an-trano ty fampianarana ny tenin'Andriamanitra tia tainy tompo re tompoko tainy tompotompoka